Makasika izay fidina ny tompon-daka ny Ligue Lalamanga izay hatrany ary dia mitoy zany ny faninanana ho an'ny division voalohany satria dia hiatrika lalosakana ireo ekipa telo mbola manohy ny faninanana araka ny nahitantsika azy teo dia atsapaka no nisafidianana ireo izay hikatroka voalohany mitoy an'izay faninanana izay ary dia mitondra fanazavana ny filohan'ny Ligue Lalamanga. Taorianan'iny zany raha tokony hoe nivoaka androany izay tompon-daka dia miverina amin'ny tsy maintsy miaona izy anankitelo satria samy nanana ny isa enina ary ao anatin'ny règlement de compétition dia ny hoe ny rencontre direct jerena ny rencontre direct tsisy azo anavahana an'ireo équipe anankitelo ireo. Ireo équipe anankitelo ireo zany manao triangulaire manomboka amin'ny alarobia dia araka ny tirage au sort izay efa natao teo dia ny LGK sy ny Adema zany no manao voalohany amin'ny alarobia dia ny Azoma zay resy amin'ireo manao amin'ny tanà formation ny Alahady zany izay mbola tsy niona ny miaona eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina avokoa ireo manomboka amin'ny ora sasany zany ny baolina. Sambany teo amin'ny tantarany hoe famaranana teto Analamanga ny misy an'izay triangulaire zay ny dika iny zay ho an'ny Analamanga fiakarany avy teknika ve sa hoe iny? Ao zay ny anankiray hoe ao le avy teknika fa ao ihany koa le hoe tsy moramora ihany koa zany ny tena tanjona hoe tsy moramora zany ho tompon-daka Analamanga zany amin'ny tompon-dalaovana anankiray mba ahafahany miatrika ny tompon-dakany fiadina tompon-dakany Madagasikara zany ka mino fa mba vita sendra tsara zay ekipa tafavoaka avy eto Analamanga amin'ity indray mitoraka ity dia hitantsika eo ny toerana.